fantatrao va fa Mamatonalina izao? Voninahitra ho an'Andriamanitra no ahafahantsika indray miaraka miombona amin'izao fandaharana Mamatonalina izao. Fandaharana izay karakarain'ny Tohivakan'ny Fahamarinana miaraka amin'ny Fikambanana Mampiely Baiboly ary ny Fikambanana Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ao anatin'ny lohahevitra lehibe ity andehany ity, lohahevitra hoe efa vonona va IANAO, efa vonona ary va IANAO. Fa androantsika an'izao dia hijery manokana momba ny amin'ny hoe fahatokiana an'Andriamanitra, fahatokiana an'Andriamanitra. Zava-dehibe tokoa no iresahana an'izany satria mifaningotra tanteraka ny fahavononana sy ny fahatokiana, ary avy amin'ny alalan'izany no ananatsika ihany koa faharetana izay tenenin Jesosy Kristy anisan'ny zavatra noresahany tamin'ny afatrafatra sy ny toromarika rehetra izay nomeny ny mpianany tamin'ny izy mbola teto antany zany. Raha niresaka momba ny amin'ny fiafarana ny fotoana izy dia izao vanim-potoana mihitsy iainantsika ankehitriny izao. Mialohan'ny zavatra rehetra dia andoloantsika hiaraka hivavaka. Ry Tompo zanaharinay ao, manatitra ny sotra izahay, fenao no mamelona, ianao no mitahiry sy ny azo anay tsirairay avy. Ny vanim-potoana iainanay ankehitriny, ianao no nanendry an'izany ho anay, ary avy aminao avokoa ny zavatra rehetra ianao no miazona azy. Misaotra noho ny amin'izao fotoana izao izay irinay indrindra sy efa atokinay koa fa atrehanao satria hiaraka andinika ny teninao zahay. Dia manatrefy feno anay Tompo, manomeza anay izay rehetra sahaza mba hahafahanay mijoro, hahafahanay miseho amin'ny fahasahiana ho vavolombelonao tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny vakiteny ho vakiantsika ao anatin'izany dia hitantsika eo amin'ny fafana io Lioka 5:20, dia eo amin'ny 12 tsika no manomboka atsarintsika eo amin'ny 5:20. Toy izao ny vakiny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha mbola tsy tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka anenjika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina, ka hoentiny ao anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany. Koa aorenao amponareo ny tsy hevitra raha teo izay avalinareo, fa izao no hanome anareo vava saina izay tsy ho azo ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Ary hatolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaiza ianareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonony. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsy hisy very na dia singam-bolo eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Amen. Zany andin-tsotra masina zany dia ao anatin'ny resaka faraparana izay nifanaovan'i Jesosy tamin'ireo mpianatra, tamin'ireo mpanaradia azy. Raha ny marina dia valim-panontaniana izy io, anisan'ireo valiteny maromaro no resahan'i Jesosy Kristy. Kanefa koa rehefa mamaky azy ianao dia mahita tsara fa toromarika izy io, torolalana mba hahatonga ny mpianatra vita tokoa hiatrika an'izany vanim-potoana izay manahirana izany. Dia ny lohahevitrintsika amin'ity androany ity dia hoe ny fahatokiana an'Andriamanitra. Izany no sotomintsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra nomena antsika izao. Ny fahatokiana izay Andriamanitra no manome azy atsika, Andriamanitra no mametraka azy ao anatintsika zany araka ny tenin'Andriamanitra, ny hoe ny finoana dia fahatokiana amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Fahatokiana ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Dia hitantsika tsara fa izany
andin-tsoratra masina zany a zay entina manambara mihitsy a ny finoana misy matoateny lehibe ao anatiny anankiroa, ny anankiray hoe fahatokiana, ny anankiray kosa de hoe fanehoana. Ny fahatokiana dia avy amin'Andriamanitra, asan'Andriamanitra apetrany ao anatitsika. Rehefa miaona amin'ny Jesosy Kristy tsika, manolotra ny fiainantsika ho azy a, dia izy kosa manadio sy manavao atsika rehefa tena ny bebaka marina tamin'ny fahotanitsika, ary akoatran'izay dia manome atsika ny fanomezana izy a, dia ny fanahy masina zany. Dia asan'io fanahy masina io ao amin'ny fanahintsika mihitsy a, hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa dia zanak'Andriamanitra tsika, ary rehefa zanaka dia mpandova sady mpiray lova amin'i Jesosy Kristy. Izany fahatokiana zany a no mahatonga atsika miteny am-pahasahiana ny antso hoe aba ray eo. Izany fahatokiana zany dia asan'Andriamanitra apetrany ao anatitsika, ary ny vokatra zany voalohany eo amin'ny fiainantsika dia fahazahoana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Fahazahoana antoka ny fiainana mandrakizay. Fa ny vokatra zany faharoa koa dia ny fahitantsika, ny fa Andriamanitra dia miara-belona amintsika isan'andro a, ary amin'ny fitsangan'ny zavatra rehetra dia mitoetra ao anatitsika zany fahatokiana zany. Fahatokiana zany dia fanomezan'Andriamanitra. Andriamanitra no mametraka azy ao anatitsika, fa anjarantsika kosa ny miaina sy mivelona amin'izany. Anjarantsika kosa ny miazona an'izany fahatokiana izany. Andriamanitra no miasa ao anatiny. Ary raha ohatra ka jerevana le matoateny faharoa hoe fanehoana, ny fanehoana dia asantsika kosa, asantsika zay manan-javatra antenaina no maneho azy a, mba ho hita maso. Misy zavatra tsy ho hitan'ny olona sady tsy tsapany tsy reny, fa itsika kosa mahita sy miaina an'izany. Ary zany zavatra zany no aseho atsika amin'ny pasahiana amin'ny alalan'ny fahatokiana izay omen'Andriamanitra atsika, mba ahafahan'ny hafa ihany koa miombona amin'izany a fiainana izay atolotr'Andriamanitra izany. Dia hoy aho hoe tembony hoe Andriamanitra no manome atsika ny fahatokiana, Andriamanitra no manome atsika ny fahasahiana. Ary izany zavatra zany a dia fitaovana, karazana fitaovana omen'Andriamanitra atsika fa atsika miatrika zany a no hitantsika eto amin'ity tranga anankiray tenen'ny tompo ity, araka amin'ny vakiteny izay efa nivakiantsika teo. Dia tena zavatra tenen'Andriamanitra hoe raha misy a fanenjehana, raha misy fisamborana, raha misy fanolorana omena amin'ny mpino sy ny mpanaradia an'Andriamanitra atao azy ireo, ary isy fitsarana, isy famonoana sy fanagadrana isan-karazany a, reny rehetra ireny dia andalo noho ny amin'ny anarako izy Jesosy Kristy, ary hiatra aminareo zany. Fa ny hafatra voalohany indrindra nomeny Jesosy Kristy ao anatin'le izy dia ny hoe aoreno ao am-ponareo ny tsy hevitra raha teo izay havalinareo. Aoreno ao am-ponareo ny tsy hevitra raha teo a izay a havalinareo. Zany ange dia fiarovana omeny Jesosy Kristy atsika. Raha ohatra ka makasary an-tsaina ianao ny amin'ny fiainanao manokana, ka tojo amin'izany hoe hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka izany ianao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny zavatra tena anisan'ny mampierikerika anao indrindra dia ny mieritreritra an'izay ho avaly, mieritreritra an'izay ho alahatra, ny mieritreritra nyizay mety hoe hoentina mandresy lahatra ny mpanenjika mba ahatonga azy ireo ahatsapa ny fahaveloman'i Jesosy Kristy tokoa. Ary mety eritreretinao koa hoe avy amin'izay fahaizanao mamaly no mety hiazonanao, ahatananao ny ainao ao anatin'izany. Dia rehefa mierikerika ianao dia very ny fahatokiana. Fa mety hifamadika ihany koa hoe ny tsy fisiny ny fahatokiana no mety mampierikerika, mifaningotra zany zavatra zany. Dia ny fisorohana omeny Jesosy Kristy ianao dia ny mba tsy hierikerehanao. Aoreno ao anatin'ny fonareo ny tsy hevitra raha teo izay ho avalinareo. Fa izaho no hanome anareo vava, hanome anareo saina izay tsy ho azo ny fahavalinareo rehetra, valiana
na resena. Ny fahavalonareo rehetra ozy ny tompo, tsy misy sokajy mihitsy ao anatiny, fa ny tompo no hanome antsika zay fahateny izay. Zany hoe ny zavatra resahantsika eto zany dia zao hoe ny fanananao fahatokiana dia hevitra avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra no mametraka fahatokiana ao anatintsika. Fahatokiana aloha sy fahazahoana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay, fa fahatokiana koa ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro, ka natody zavatsarotra, natody tranga tahaka an'izao vakitsika ny tenin'Andriamanitra zao dia mahatokytsika fa manatrika antsika Andriamanitra, ary tsy hoe manatrika fotsiny izy fa manome antsika izay rehetra ilaina ahafahana miatrika izany fijoroana vavolombelona izay tanterahantsika izany. Zava-dehibe tokoa ny fananana ny fahatokiana. Zava-dehibe indrindra izany, ary izany fananana fahatokiana izany dia pirofo velona eo amin'ny fiainantsika. Fa zao Andriamanitra izay niantso antsika izao mba hanome voninahitra azy dia tena velona miaraka amintsika tokoa. Ny fananana fahatokiana, ny fananana ny fiadanana ao anaty no pirofo voalohany indrindra fa manatrika ny fiainanao Andriamanitra, no pirofo voalohany indrindra fa mankasitraka anao Andriamanitra. Efa vonona va ary ianao. Raha jerevantsika ny erian'ny 1:7 dia mbola misy fitaovana anankiray koa tian'Andriamanitra ho eo ampelantanantsika, araka ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Zava-dalina kokoa satria miankina manaina tokoa mantsy ny zavatra mitranga amin'ny mpino ao anatin'izao tantara zay zavatra vaketsika izao. Ny aina sy ny finoana. Raha mivadika finoana ianao dia ho voatananao ny ainao. Manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, mandeha miara-mirona amin'zareo dia tonga namany dia tsy hiara-ny fanenjehana. Fa raha ohatra kosa ka te hijoro amin'ny finoana ianao dia hiara-ny fanenjehana araka ny voalaza, enjehana, ho samborona, ho atolotra, ho entina eo anatrehan'ny fitsarana, ary ny ainao azy no mety manefa sy manaraka. Fa ny Jesosy Kristy tena tonga dia omeny ilay vaholana ny faharetanareo. Mety ho vononana ianareo fa aza matahotra satria tsy hisy very na dia ny singam-bolo anankiray aminareo aza. Misy olona ihany zany mahay manala ny aina, fa ny olona na iza tsy misy mahay manao izay mahavery ny fanahy. Zay mantsy ny tena fahaverezanaina. Ny fisarahana amin'Andriamanitra, ny fisarahan-toerana amin'Andriamanitra ao ambadika izao fiainana izao dia misy fiainana be dehibe ampanantenen'Andriamanitra. Ny fanananao an'izany no atao hoe fanavotana aina, fa ny fahaverezana izany na ny tsy fanananao an'izany no atao hoe fahaverezana eo amin'ny aina. Ka raha tianao ny ahatana ny ainao dia manana faharetana hoy ny tompo. Eto zany tsika dia mahita mihitsy fa ny fahatokiana sy ny faharetana no tena fanohitra anankiroa tena ngeza be ahafahantsika miatrika ny fijoroana vavolombelona ankehitriny. Fa maninona moa no hoe ankehitriny? Iarahantsika malala ny zava-misy amin'izao fotoana. Raha miteny ny tompo fa aokontsika hiambina mandrakariva satria efa tongotra ny fotoana, izany fiambenana izany no tena tokony hifantohantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny fiambenana dia tsy hoe ataonao mba hazahoanao fiainana, fa ny olona efa manana fiainana kosa no entanin'ny tenin'Andriamanitra mba hiambina. Ny olona efa manana fiainana, ny olona efa manana fifandraisana velona amin'Andriamanitra no asain'Andriamanitra miambina. Ary ao anatin'izany fiambenana izany tsika izao, satria ho tampoka amin'ny fotoana tsy hampozona no evin'ny tompo eny amin'ny raha ny lanitra. Ao anatin'izany fiambenana izany tsika izao, satria miamafy ary tena hita tokoa hoe miamahazovana ny fanenjehana etsy ny fanaratsiana ny tompontsika. Ary na iza mitondra n'izany anarany zany dia anaran'ny mpanaradian'i Jesosy Kristy izany dia hiara-ny fanenjehana ihany koa. Ny zavatra mitranga aminao dia tsy afaka hoeritreretinao ho avy mialoha na ahoana koa mety ho endriny, fa ny tenenin'ny tompo amintsika kosa dia izao: tsy ho tampoka aminareo ninninona zavatra hitranga, fa efa lazaiko anareo meloly izy zavatra efa hampozona le izy, fa ny fananana ny fiambenana, ny fananana ny toetsaina miambina
ao anatin'ny fahatokiana sy ny faharetana no ahafahantsika miazona ny fanahintsika sy ny aintsika fa ahafahantsika koa manana fahatokiana sy fahombiazana amin'ny fitoroana vavolombelona izay ataontsika. Ry havana, raha mivantana amintsika ny fanontaniana hoe efa vonona va ianao, dia ny fahavononana dia ianao ihany no afaka mamaly azy. Raha mahatsiaro ianao hoe tsy vonona dia tsara izany, satria afaka ny hovonona ianao amin'ny alalan'ny finoana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika mihavana amin'Andriamanitra, ahafahantsika mamitra mpihavanana aminy, ary efa nataon'Andriamanitra ny zavatra rehetra mba ahafahantsika miditra tsy moramora ao anatin'izany fampihavanana izany. Dia izay asa rehetra efa vitan'Andriamanitra ao antsika tao Kalvari no ahafahantsika manantona azy moramora. Ary rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika dia efa vonona zany tsika na toinona endriky ny fahalalana na inona ao anatinao. Ny zavatra amporisihan'ny tenin'Andriamanitra fotsiny dia hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy. Fa ny fitombona amin'ny fahalalana an Jesosy Kristy dia mitoroko fa mitombo ao anatinao ny fahatokiana ary anananao ny hery ahafahanao miatrika an'izao fiambenana izao. Dia itsika rehetra ireo no atson'Andriamanitra mba hametraka fitokiana aminy. Itsika rehetra ireo no atson'Andriamanitra mba hametraka ny fiainantsika rehetra eo am-pelantanany, ary ao anatin'ny fotoana sahala amin'izao mihitsy no tokony hanatanterahana an'izany, satria mbola andro famondram-po zao, andro ahafahan'Andriamanitra mametraka ny tena fiainana eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa manana fahatokiantsika, rehefa manana faharetantsika, na inona zavatra hitranga dia toy ny zavatra miara-miasa ihany reny rehetrarehetra reny ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra izay efa nasaina ny antsoroantsika. Andriamanitra dia tiantsika, Andriamanitra dia maneho ny fitiavany amintsika. Tsy misy zavatra azo inona afa-tsy Jesosy Kristy amin'izao fotoana misy antsika izao. Izay zavatra rehetra metrahan'ny olona ny fanantenany amin'izao andro iainantsika izao dia toa mirodana avokoa. Toa tena hita mihitsy hoe tsy azo ianteherana, fa ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ilay mametraka fahatokiana lalina tsy hain'izao tontolo izao apetraka ao anatinao ankehitriny dia Jesosy Kristy ihany. Ary amin'ny alalan'izany no ahafahantsika mahomby mba ho voninahitran'Andriamanitra. Dia engany mba tena ho vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, mba hananantsika fahavononana marina tokoa, fa amin'ny alalan'ny fampihavanana nataon'Andriamanitra amintsika no mahatonga antsika ihany koa manana an'izany atao hoe tena fahatokiana marina an'Andriamanitra izany. Mivavaka isika. Tompo misaotra noho ny amin'ny famondram-ponao, tena tiana ianao, manome anay izay rehetra ilaina ianao mba hahatonga anay aloha voalohany hanana fifandraisana tsara aminao, fa hahatonga anay koa ho iaina amin'izao mpiara-belona aminay izao, mba hahafahanay manome voninahitra anao mijoro ary miambina, mifaly indrindra ihany koa ny amin'ny fiavianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Dia izay indray ara ry havana ny fandaharantsika androany. Ny zavatra andresantsika teo no tiana tsindrina kely ety am-pianarana hoe efa ho avy ny tompo, efa manana fahatokiana ve ianao, efa manana fahavononana ve ianao, fa mahatoky ilay nanome ny teny fikasana. Raha misy zavatra azo antoka indrindra dia ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra. Zany tsy miova zany, ary efa nitenenina zany dia ho avy zany. Fa ny zavatra ny tanana antsika kosa dia ny fahafahantsika manana fanantenana velona, fifaliana, ho faly amin'izany fiavian'ny tompo zany amin'ny alalan'ny fihavanana aminy mba hahatonga fahatokiana sy fahavelomana ao anatintsika. Tapitra ary ny androany dia manao veloma antsika rehetra samy hotahiny tompotompo. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 13 andiminy fa 5 amin'ny telopolo.